Ny faraka amby roapolo ny volana jona ho avy izao zany hoe andro alarobia izy io dia hiara entana isika rehetra mpiray-tandrazana indrindrandrindra ny hetsika ho atao hoe hetsiky ny olom-pirenena tafio izy fahazangorana. Izy ity dia hetsika anankiray anafinina lamba na ihany koa kiraro na satroka ho an'ireo olona izay mila izany, tsy hoe anangom-bola isika na anangona fitaovana na ihany koa eritreritra aka fanohanana etseroa fa hoe tafio izy amin'ny alalan'ny fomba rehetra ahafahanao manao izany. Ka izao no andinindiny ny azo amomenantsika rehetra, jerentsika zany ny page Facebook tafio izy, ao anatin'io dia misy toromarika maro isan-karazany. Ankoatr'izay dia mijery avy hatrany isika ireo olona izay antefany ny fanampiana izay tokony ho atao amin'io faraka amby roapolo ny volana jona io. Hetsika tsy hanavahana olona, tsy hanavahana saranga, tsy hanavahana ihany koa amin'ireo izay efa mpanao izany hatramin'izay. Izay dia tsy nangataka tetsy teroa ary tsy hangataka mihitsy. Tsara manamarika amintsika rehetra fa io andro ny alarobia faraka amby roapolo ny volana jona io dia hiaraka hanolotra ireo fitaovana izay eritrerentsika omena ireo olona ireo isika. Any amin'ny toerana misy anao, ianao ihany no mifidy hoe iza no omeko an'ireto fitaovana ireto, na fitafiana io na bodofotsy io na lamba isan-karazany. Izay rehetra izay dia ahafahantsika manao ny fanampiana ho an'ny mpiray-tandrazana. Tsara tsindrina fa ty hetsika tafio izy ity dia hetsika tena tsy natao isehosehoana mihitsy, tsy natao ideraderana fa natao tena anampiana ny mpiray-tandrazana ary miankina amin'ny fahatsapatena ny olona tsirairay avy mihitsy. Ary izy ity tsy dia efa tsindrina dia n'izao fa tsy misy afa-tsy akanjo ihany no omena, fa tsy mameno na sakafo na vola. Dia amin'io fotoana faraka amby roapolo ny jona io no anatanterantsika rehetrarehetra anazy, tsy mifidy ora, tsy mifidy toerana fa ianao no mahafantatra ny toerana sy ny fotoana hanomezanao ary indrindraindrindra ny olona tokony omenao an'ilay izy. Dia raha manontany ny olona omenao an'ilay akanjo dia lazao fotsiny mahatsapa-tena fa tokony tafiako ianao dia izay ihany dia ampy, tsy mila manazava na ny anaranao aza tsy tokony tonononao amin'ny akory. Dia aza dinona amin'ny faraka amby roapolo ny jona io zany ny fotoana dia aoka tsy isehoseho na haka sary na iseho amin'ny hainao manjery hoe nanolotra na ohatr'izany fa tsy izay mihitsy ilay hetsika ary tsy ao anatin'ilay tafio izy raha manao an'izay tsika rehetrarehetra.